Fomba vao afa tanteraka kosa indray anisan'ny fanambarana izay nandrasan'ny maro ny lahateny ny filoham-pirenena omaly dia ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Maro no naneho hevitra mahakasika izay, nisy ny faly, nisy ihany koa anefa no tsy faly tao anatin'ny fanapahan-kevitra izay noraisina ny fanandrify indrindra tao anatin'ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Nahasarika ny maro ireo vaovao nisongadina omaly teny amin'ny lapam-panjakana teny Avilo. Yakatra 700 ny karaman'ny mpiasam-panjakana raha nambaran'ny filoham-pirenena. Ny fitondram-panjakana dia nanapa-kevitra fa hanomboka 700 ny karaman'ny mpiasam-panjakana tokolasivava. Samy manana ny heviny mikasika izany ny tsirairay. Ny fahitako amin'ny lapeny omaly tany olona ao amin'ny filoham-panjakana zany fa halako anazy. Satria ohatrany teny ohatrany fidire zako manantena fotsiny hoe mampanantena hoe anao trano mpiasam-panjakana nefa ny karama ampiakarana isan-dato fotsiny. 7% fotsiny mahafapo. Zay zany nanantena hoe 14. Nanantena zay hoe fois 2 le tamin'ny taona tsisy iny dia mpinany plus dia 14. Ohatrany diso fanantenana. Resaka kabary zany raha izay kabary natao teto izay na sy amin'ny fiarabanatratry ny taona salamyreny ninona zany kabary natao teto resaka be kabary ihany fa ahoana fomba natanterahana an'ilay izy problème. Ao ihany koa ireo izay mankasitraka izay fisondrotan'ny karaman'ny mpiasam-panjakana izay. Mety aloha ny fampiakarana karama atao hoe namojinika ohatra hoe mety izy telo atsinakina raha ile fanasondrotana ny karama 700 zao mba hitako hoe migoavana koa mba tsara ihany. Tsy nitahany 700 no tokony jerena fa ny finiavan'ny filoham-pirenena amaly ny etahitan'ny vahoaka. Amin'ny ankapobeny aloha ny fahenoko ny kabary filoha mba le fampiakarana ny karama mpiasam-panjakana dia hitako hoe manana finiavana izy. Manana finiavana izy na dia hoe 7% fotsiny ary no nataony andeha atao hoe izay ny fahefana manao ny fitondram-panjakana aloha ny ankehitriny. Tsy any amin'ilay hoe 7% angambany ihany tiako andraisany azy fa any amin'ilay hoe izy manana finiavana ny amin'ny fahafapo na dia amin'ny ampahany ihany ary an'ireo vahoaka izay manantena sy miandry azy. Izay angamba no azoko ambara ao anatin'ilay izy. Ny ayan'olona matetika rehefa misy ny fisondrotan'ny karama ohatr'izay manaraka ihany koa ny fisotro vidim-piainana hoe fahitana iny angamba nge dia raha tsika mahita foana hoe misotra foana vidim-piainana na misy fisondrotana na tsisy fisondrotana ny karama ataoko angamba hoe mba anisan'ny fameniny kely izay efa nisondratra amin'izay ihany fampiakarana ny karamany akatra iny. Natao mba hanampy ny vahoaka eo anatrehan'ny fisondrotry ny vidim-piainana ny fisondrotry ny karama izany.